Saraty atao tapitana Kazobe nangalatra izy ireo zany nanao asa fanafiana ary mbola tratra teny aminy ny vola mitetina 10 ariary ary rehefa avy nangalatra tao zareo dia mbola namonjy tany amin'ny lalam-pirenena faefatra dia manakaiky ny lera izay anaovan'ireo fanafiana izy io amin'ny valoalina izy no tany Andoharano amin'ny fatra Kazobe iny dia rapitaina tamin'ny taondasa dia heverina ary fantatra fa tsy maintsy anisan'ireo olona izay mety hanao asa fanafiana reo iny amin'ny lalana tsy niseho akory zany halatra zany na ny tsy niseho akory zany fanafiana zany dia efa voasambotra izy ireo zany noho ny fandehanana mialoha eny amin'ny arabe dia efa natolotra ny fitsarana ary ny tanana vonjimaiky any an-tranomaizina daholo. Anisan'ny manamafy azy tanteraka toy ny fitaovana izay omena toa ahafahana mivizivizy ahafahana manaparitaka an'ireo zandary amin'ny fomba metimety kokoa zany. Ny zandarmariam-pirenena ihany koa dia manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fokontany ary miantso hatrany ny fanomezam-baovao avy amin'ny rehetra. Zava-misy any amin'ny faritra kosa indray notokanana ilay trano ho an'ny fanajariana ny tany any amin'ny tanàna Nosy Belleville any tamin'ny andron'ny omaly. Birao izay iasan'ireo mpiasa eo anivon'ny